voalohany dia miarabanao namana manao zao fanehoan-kevitra ahafahako manao zao fanehoan-kevitra ny tena zavatra anisy na tany anatiny izay hita tao analatiny ny tambazotra no ny keo maraina ireny. Ny tena marina dia aleo teneniko ny tena marina. Tamin'ny alahady ny tena koa dia nanao en direct tany amin'ny famorim-bahoaka nataony Tsipombany Baltiliara teny Andaboy izay nahitana fifandonana teo amin'ny gendarme sy tany filaminana sy ireo Tsipomba amin'ny Baltiliara. Tao anatin'izay fotoan'izay dia nanao en direct ny tena. Ny ampitson'iny dia nisy koa ny interview izay en direct koa ny conférence de presse niarahana tamin'ny andriamatoa sy teny Ranjena Soloneka. Maly maraina no nisy namana izay mirahy ny tompon'andraikitra mpanjakana avy eto an-toerana izay nampita hafatra tampa hoe teneninareo Francis fa voatery tsy maintsy hakafepetra raha toaka mbola mitohy ny asa fanakorotanana izay manakorontana ny saim-bahoaka eto Toliara. Manoloana an'izay dia zaho moa dia niteny tamin'ireo naman'ireo voaray ny hafatra. Adiny ray tao aorianan'iny no niantso koa tompon'andraikitra mpanjakana izay teto an-toerana koa izay tompon'andraikitra ho serasera mitovy ny zavatra tenenina dia mbola hafatra avy amin'ny tompon'andraikitra mpanjakana eo milaza ny tokony sy anaovako tsony communication izay mety manelingelina ny filaminam-bahoaka eto Toliara. Izay ny zava-misy. Hatram'izao zany dia resaka napitaina amiko ary na ny facebooker na ny tambazotra rehetra dia milaza hoe intimidation. Izay angamba. Fa hatram'izao mbola tsy niantso ahy izy niantso koa zany izay fiantsoany ahy izay raha farapolo le raha volany aby. Efa ela no nikirakirako an'ity fanaovan-gazety ary niezaka mampiresaka ny ankolafokely misy eto Toliara. Niezaka mampiresaka na ireo any amin'ny secteur privé rehetra na ireo mpanao politika dia ezahiko ampiteny dika zany fa tsy ananako lolopo na rabe na rakoto. Ela avao nanaovako an'ity raha ty fa gaga avao moa hoe ahoana no tonga amin'izay fampisamborana zay raha ny zavatra misy amiko dia hoy zay hoe tokony ataony fifampiresana. Raha misy zavatra tsy mety na misy fampitaham-baovao tokony hatao dia aleo mifampiantso fa tsy mety raha ohatra ka hoe ampitaina amin'olona fotsiny hoe tanjeminareo so dia hanao an'izao izy fa ho samborinay tsy mety zay. Koa zao hoe amiko fomba tsy dia mendrika loatra ny salamreny fa ny fampiresaka angamba ny tena zava-dehibe. Hoe ny communication ataoko zany dia resaka fakisiby le teny tao resaka manotohina ny filamina bahoaka zay zany. Ny filiazana ny marina ny fampitenenana ireo ankolafokely izay mety tsy mifankahazo amin'ny fitondrana. Ny ahy manko tsy zay ny ahy fa zay ahafahan'le vahoaka mieno lakolosy roa fa tsy lakolosy tokana no tena tanjoko. Hafatsy miantefa amin'ireo tompon'andraikitra aby na tompon'andraikitra privé zay surtout ny tompon'andraikitra mpanjakana ny ankamaroanareo teo moa zaiko aby. Zaho zokinareo mbola vonony mifampiresaky ary mifanalakalo hevitsy mifanome vaovao raha azo atao fa tsy amiko dia tsy mety ny fampiasan-kely ankolaky ray zay. Faharoa zay dia raha ny asa fanaovan-gazety dia asa nataoko hatrany zay. Zaho zany dia mbola vonony tsy resaka fampiororoana na intimidation ny ampihemotsa amin'ny resaka fanaovan-gazety. Raha mbola velona aho manafofinaina dia hiezaka foana ny hampiresaka, hiezaka foana ny ampiaina ho an'ny vahoaka ny Toliara, ho an'ny vahoaka ny Madagasikara eny azy na ny any Beladrika any ny zava-misy amin'ny tanàny Boahatsy ny Toliara. Salut daholo nareo. Fantatrinareo hoe Maefa ny journaliste
navita naka direct an'le population Tuléar nanao manifestation atao Tuléar atao de navita capturer en détresse ny vahoaka navita nanondro zany ny areti-pon'ny vahoaka sy nandefa an'le direct mihitsy avy any amin'ny vavany vahoaka mihitsy hoe efa telo zay ny efa vinondro zareo efa 10 no maratra temizay efa maty efa 10 no naratra samy nahita ny vidéo iny daholo tsika rehetrarehetra. Cependant ny la presse malagasy tsy mihetsika ny leader politika malagasy tsy mihetsika afaky tsy teny ihany aiza ianao raha valomanana aiza raha tozy raha valomanana ho liona sa ho mimi kely ho saka kely ho mimi aiza raha tozy raha valomanana base de Tuléar io hitondra zavatra ratsy be dia be ho an'ny vahoaka malagasy. Hitondra vola be dia be any amin'ny posin'le andry fa hitondra zavatra ratsy bebe ho an'ny vahoaka malagasy. 27,000 olona mpanarato no tsy afaka tsony hiasa anarato. Ny vezo ny foko vezo zany de fo be dia be ao anatiny ao. Tsika samy malagasy daholo nefa ny zavatra hitako de rehefa andeha hanao combat fantatrinareo koa reo andeha hanao combat de misaratsaraka daholo tsika rehetrarehetra mila mitambatra zako zao de base tsy misoutenir ny siteny mihitsy fa hitako izy hoe miady ho an'ny Tuléar miady ho an'ny vahoaka ny Tuléar de misoutenir ny tsy mahefa rery any journaliste atao roroan'le andro fa Théo Rakotovao izy koa de rorony koa tsika anjaratsika vahoaka malagasy no miaro anazy tsy haiko hoe ahoana ny fomba fa tsy haiko hoe ahoana ny fomba atao mbola tsy fantako fa za koa ara voda taboka be ny nahita an'ity zavatra ity fa mila miady zako mangataka ny vahoaka ny rehetrarehetra ny Tuléar danonareo mihetsika de mankanaisa ny amponjany de asevo exige hoe ala tao amponja tao ny journaliste namoaka anareo sy nanampy anareo nanondro ny areti-ponareo sy nanondro ny adinareo surtout namparitaka amin'ny feonareo tonga aty andafy namparitaka amin'ny feonareo tonga taty andafy satria iny mbola ho relayenay koa zay koa ny asanay ny asako lony de aparitaka anazy ery amin'ny zao tontolo zao eo amin'ny tena anareo hoe partage au maximum ny vidéo reo samy teny vazaha tsy hoe ho antsika malagasy rery eny aditsika le izy fa misy appuany bebe kokoa reo antsika ny miady de ho fantatry ny olombelona rehetrarehetra eran-tany ny zavatra hitako de manana signalement be dia be za vao nanomboka ny teny an'io resaka problème amin'ny sud io de miinvité any namako rehetrarehetra manao partage maximum aminareo rehetrarehetra izay manaraka ana manao partage maximum manao réaction maximum eto amin'ny pejiko eto izarazara anazy matoa zako tsy mba miteny hoe zako zao amin'izao no anao ina mo tiako tenena anao live de misy antony be dia be satria be dia be le kongona kely le Andry Rajoelina tonga eto de manao signalement en compte-ko zay mahatonga ny pageko ny estampillé-ko bleu satria raha io tsy estampillé de saika very ny pageko satria izy mianakavy isanandro no manao signalement de zay io ndeha hitanjareo hoe tsy afaka nanao firifiry tsony zareo de nanao an'le article mombana hoe zaho ny mivelona amin'ity page ity nga very tena fa mandra kely poro mihitsy zay ne tsy netomboka bidijery le andry ray aman-drenay ka manakatao zay le zanaka olona le hoe tonga taty andafy de niki de nanne manom be zay le zanaka olona mpanan-karena fantatena tsara mihitsy ny aiza ny tranonay tam'izay mipetraka tam'izay mipetraka tao amin'ny ray aman-drenay fantatra tena koa hoe iza zay. Donc non mais c'est netomboka hoe DJ fa
Koptena hoe izay. Donc nefa ny ina moa ny anarany timony ao anatin'ny ny journal anao de manambany olona. Mais c'est pas il faut pas que ça soit centré sur moi. Fa c'est rehetrarehetra zany ary ohatra zay moa combat. De mila fanohanana avy aminareo. Satria raha ohatra nareo tsy manohana koa na de matahotra nareo na inona de rehefa matahotra nareo de partageo aty ambadika le izy fa aza partagena directement hoe eny amin'ny page nareo fa asavy miodikodina fotsiny alefa so partageo sur WhatsApp, partageo eran rehetrarehetra fotsiny zarazarao. En tout cas, zay tsy mariko anankidimy. Raha ohatra hoe eran-tany de anankidimy zay no miady ao Madagasikara. Zarery no miteny amin'ny teny vazaha momba ny amin'ny problème ao Madagasikara. Zarery no manapita anazy amin'ny teny vazaha. Raha etraretinareo hoe influenceur anareo le ary Isakou moa nina Isakou hier on en parle et tout le tralala. Ils sont très très suivis, hein. Ils savent très bien la situation, ils voient très bien la situation. Ça, ce sont des situations, phénomènes de société. Formanina, pourquoi ils n'en parlent pas? On en parle, pourquoi ils n'en parlent pas? Si tout le monde parle, je peux vous dire que les Anges, là, il n'aura aucune crédibilité. Si tout le monde se lève contre lui, il n'aura plus aucune crédibilité. Mais pourquoi voir, on en parle? Pourquoi Harry? Pourquoi tout le monde ne parle pas? J'ai même pas vu, même Isamu Naranté, il fallait Samanong, je la vois plus parler. Hein. Pourquoi ces personnes en parlent? Il s'agit de quelqu'un qui est décédé, je vais parler en français. Quelqu'un, des personnes qui ont perdu leur vie lors des manifestations, tu as parlé en ratuel, qui en parle, qui osent en parler. Il n'y a que moi, Fanny Sou. Et ça s'arrête là. Après, des journalistes qui sont engagés, qui ont capturé les moments, etc. Mais même eux, ils vont être réduits au silence. Mais vous là, vous en tant qu'influenceur, qui êtes connu partout, je vais vous dire, hein, à un moment donné, je vais commencer à me désabonner de tous ces influenceurs là aussi. Hein. Les gens qui font des vlogs par-ci par-là, mais ne parlent même pas du problème en Madagascar. Ils disent aimer Madagascar, mais pourquoi ils n'osent pas se lever pour Madagascar, pour ces compatriotes qui sont en train de mourir, qui sont en train de donner leur sang pour se battre pour leur terre. Ça, franchement, de toutes les façons, vous allez vivre. Moi, personnellement, je suis très très bien ici, hein, dans mon 250 mètres carrés, hein. Je vis très très bien, hein. Mais vous, là, surtout, on en parle, il n'a plus ni eau, ni électricité. L'eau de Manchesa, là, c'est de l'eau comment, hein, souillée, et souillée par les Oudi, pas des léanges ratuels, et souillée par les Tirama, et souillée par les héritiers, avec la merde. C'est ça que vous buvez. Ils ne vous respectent même plus. Et pourtant, vous êtes tous là encore à dire oui, les Razoutou. Oui, merci Razoutou. Merci les journalistes, les leaders politiques, je les vois pas. Faut descendre dans le sud de Madagascar, vers Tuléar. Donnez votre soutien, montrez que vous êtes là. Là, il y a des gens qui sont prêts à se lever pour vous, qui sont prêts à se lever pour leur terre, qui sont prêts à se lever pour tout le monde, pour la génération future. Parce que vous croyez que c'est un combat de petits villageois? C'est un combat pour la dignité Malakassi. C'est un combat pour la dignité Malakassi, pour notre dignité, pour notre honneur. Il faut la retrouver pour notre détermination, pour l'indépendance et pour la liberté. C'est ce qu'ils sont en train de faire dans le sud de Madagascar. Où vous êtes? Qu'est-ce que vous faites? Vous les leaders, vous les influenceurs, vous les artistes, j'ai pas vu vos gueules, hein. Je suis bien la seule. Et pourtant, ça fait déjà longtemps que je ne chante plus, hein. Je fais quelques chansons de temps en temps quand j'ai envie d'en faire. Mais vous les artistes, vous êtes où? Avec Nidouni, vous avez fait la même chose. Regarde où Madagascar est actuellement.
Les riches s'enrichissent de plus en plus et les pauvres s'appauvrissent de plus en plus. Ils n'ont que les os sur la peau. C'est malheureux. Donc nous exigeons que le président de l'OJM là fasse sortir Maïf de là où il est. Nous exigeons. Pareillement, qu'ils arrêtent les menaces sur Théora Koutvao. Qu'ils arrêtent aussi. Nous, à un moment donné, il faut savoir se lever, il faut choisir son camp et c'est maintenant qu'il faut. Maintenant, vous avez vu qu'il y a eu des morts. Il y a eu du sang qui a été versé. Pour peu que ça, Rafalman a été dégagé de là, alors que c'est un mec qui a travaillé. Je ne suis pas du tout pour Rafalman, hein, mais lui, il a réussi à faire émerger une classe moyenne. Donc, les Touzous, sois pas un chat. Prends la place du lion, ton père il est déjà vieux. C'est le moment ou jamais de se lever. Je sais pas, hein, avec ou sans argent, j'ai vu que t'as fait des études, t'as quand même une bonne élocution. Contrairement à ce fouzala là. Fais quelque chose, mec. Ou tu seras toujours sur les jupes de ton père, dans le casson de ton père. Tu seras toujours les deux poules qui ne rentreront jamais. Non mais, voilà. Personnellement, j'ai envie de boycotter tous ces artistes-là. J'appelle au boycott de tous ces artistes. J'appelle au boycott de toutes ces personnes-là. Ceux qui n'ont pas bougé, ceux qui n'ont pas ouvert leur putain de bouche. Bon, j'ai une certaine divergence avec les Digibriennes, mais au final, ils sont beaucoup plus courageux que vous tous, des fois. Hein? Faut se réveiller, hein? Et je préfère soutenir des artistes comme les Nibelou, comme Chess Black, hein? Ou la Tsamba, qui de Jenisana, ma fidam Tsangana pour, ça Tenisan, ou la Tsamba. Lui, il a même pas les yeux pour voir. Il arrive à parler du problème quotidien à Madagascar. C'est la personne la plus vulnérable de tous. Il est handicapé, hein? Et pourtant, il ose parler, il ose se battre, il ose se lever malgré les menaces, parce que lui aussi, il a les menaces en Jess Black, hein. Vous êtes où? Vous avez déjà tout. Moi, c'est parce que vous avez tout à perdre avec 50 € par mois. C'est malheureux. Donc, c'est à vous de voir. Hein. Franchement, personnellement, on a renommé. Ny artiste ny leader rehetrarehetra zay olona tompitompom-tenisana rehetrarehetra reo tsisy hanavitra tenisana, tsisy sahitsangana hiaraka amin'ny tenisany. C'est ça que j'ai remarqué. Efa misy mandatsatra, efa misy namony aigny tao amin'ny sud de Madagascar. Nefa tsika manakavy rehetrarehetra tsisy miantsika daholo fa mijery-pory fotsiny hoe mampalahelo. Nga zay fotsiny. Fa tena nampianarina mihitsy nga hoe manabrotsaka Claude Pour daholo tenisany. De zany laza tenisany fa makrel. Na Claude que sy abrotsaka pour facilement ohatry tenisany. Za tsy manabrotsaka Claude facilement ohatry ny tenisany. Fa ny tenisany ndraiky mihetsy anamana de eo. Io sady mibrotsaka ny Claude mbola minono pour. Non mais c'est malheureux. C'est malheureux. Donc voilà. Tsy ataoko lava-bety satria ohatrandreo ouais, il faut non votre direct et blablabla. Donc court, concis, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Anjaranareo no mijery. Raha ohatra nareo te hijery vidéo ela kokoa de c'est sur TikTok. Partagez au max. Sarasara ou atoma sarasara PTP. Mon compte est ultra signalé par les Andrasuel actuellement. Par toute sa clique. Et là, il a une grande armada, justement. Manao signalement en compte rehetrarehetra. Fanjaranareo koa. Copain, copine. Il y a toujours, c'est des contributions à qui n'a pas l'épée. Si nous l'avons mis, arakaraka ny ananareo kely de arahazay no contribution anareo. Oui, ok, za koa matahotra fa za kizarany ty ihany. Za koa matahotra fa za no an'izao ihany. Misy action foana zany, eritreretinareo iny action kelinareo iny
misy zavatra goavana be. Par contre rehefa ohatra ny olona manana responsabilité vis-à-vis de son peuple, ohatran'ireny influenceur reny, satria mi-influencer amin'ny fomba fisainan'ny olona, ndika zany influenceur zany mi-influencer amin'ny fomba fisainan'ny olona, mi-influencer zavatra be dia be, nefa tsy manao inona, tsy mihetsika pory, tsy miteny. Ils doivent pas être avec vous. Tsy tokony araka aminareo ary tsy tokony sotenevanareo satria olona manaiky ny zavatra ataon'le Andry Rajoelina eo amin'ny place. Jereo tsara fa efa manomboka mikaikena zao ny manitra eny amin'ny ambany tanàna. Efa manomboka tsisy ny rano, tsisy ny jiro noana. Le vary fitsinjo efa lany. De atao fatantsarareo koa atao fatantsara mihitsy hoe zay ny président atenisany nampiana any amaniny atenisany. Teny izy zany no natonga ny satria kely atodokely no sasany. De tsy mahafantatra hoe fa maninona le ministra manala anazy eo si le ben'ny tanàna, de izy mieritritra hoe ben'ny tanàna zany nanala anazy teo. Le Andry Rajoelina nandefa niny ordre iny, nandefa niny baiko iny hoe asoro teo le mpivarotra kely amoron-dalana maniny, fa zay tsy mila olona maniny. Azonareo? Zay ny dikany. Le Andry Rajoelina no nanala tenisany teo amin'ny toera tenisany teo, nandrodana an'le trano kely tenisany teo, nanao rehetrarehetra teo le Andry Rajoelina. Izy no te hanala tenisany amin'ny lalany vato iny satria maninona? Satria andalo eo amin'ny président français, ka raha tonga daholo mivarotra kakapigeon sy mivarotra saribao kely be dia be, andeha hitika ny cortège ny Macron, le Jupiter. Hoe eritreritany tenisany ve hoe tsy menatra le Rajoelina, tenisany efa tena hoe menatra amin'ny tenisany izy. Menatra amin'ny tenisany izy. Menatra amin'ny tenisany izy satria tenisana olona voavidim-bola, voavidina maritra tanindrazana tamin'ny koveta sy tamin'ny 5 000 ariary pory. Sy niaraka tamin'ny elo, le mpivarotra kely teo amoron-dalana pory rehetrarehetra reny nakan'le elon'le Rajoelina pory. De io manimano pory io daholo tenisany. Ça, c'est quelque chose que vous avez cherché. Ça va t'amener ta vena pour you. C'est un ténénen qui kerne boukeltin. Donc, t'arouf pour. Fambola. Bola le oula le tanarele. Anisane qui pense on se pour. Bola mana pour atenisa nenamnini. Enamnin la lana pour in. T'arouf pour, c'est les ouais. C'est l'équipe en enfant les jeunesses. Il fallait pour rien. Am les quoi capé pour un boulot. No mbola manapory atenisany hoe malahelo ny mivahoaka mitovy aminahy. Zay mbola mahita atenisany olona mihetsika pory atenisany. Fa raha sitrapony sasany de efa navela pory rendrika pory manimano pory atenisany. De tato di pory hoe isany nanavitra pory rehefa nanimano pory de isany nanapo pory fa tsy le andro pory zao. Izy pory mapitra atenisany ao anatin'ny kiso, mapitra atenisany ao anatin'ny tay. Donc voilà, je m'arrête là. Ataina Andriamanitra tany rasany tany zanahary tany fanahy tany fanahany rano sy ny tany volana ankitanary masoandro tany fanahany cette planète que ce soit bien aligné. Hein? Soyons en raccord avec vous-même. Asa mba manao ratsy pour zany fa rehefa olona manao ratsy zay ho ataovy ratsy fa rehefa mbola olona tsy mbola manao ratsy aza manao. Le andro ty efa nanao ratsy de afaka manao ratsy amin'izay tenisany fa namono olona pory. Tanareo efa misy raha eny ambony tanany. Donc rano no mahatonga anazy tonga eo amin'ny eo amin'ny toerany eo mbola rako. Tanareo nandatsatra avo tonga teo. Olona tsisy confiance anazy zany tsy tsara mitondra tanindrazana zany. Zay fa au tep.